atolotry ny XR radio anao tantara indray mihaino mitondra ny lohateny hoe dada Benoely Sandoka, nanoratra sy nanatotosa Cloina Hernienne, nandray fesany kirakira lafiny ara-teknika nomena avitry ny aina dada Benoely Sandoka. Zary mikalo andefa tara. Za kosa nge ka mbola manoatra ho an'ny dada Benoely. Aha, raha riva indray toizana ka. Sady ndray koa ve tsy vao tara mety pasteur nge ndry tsy mahazo manao tara rehefa manao sekoly alahady. Ka pasteur mihitsy nge no teny hoe hoentina androany ny taratasy alefana amin'ny dada Benoely. Za foana ara mitondra ny taratasy indrisa taonako nahoana no entina ny amin'ny pasteur. Ka osy pasteur hoe rehefa miaraka alefa daholo ny taratasy dia hitan'ny dada Benoely meloa dia afaka manamboatra tsara ilay kilalao arak'izay tadiavinay izy. Aiza koa nisy an'izany Mety marina koa izany fa maninona ry isan-taona rehefa elahy manatra ny taratasiko dia tsy arak'izay tadiaviko foana no men'ny dada Benoely ho anahy. Ka satria mety fantany hoe iny mety amindry Aiza koa tamin'ny herintaona vedineto mba nangatako dia vilia kely sotro kely vita amin'ny kapoaka mba meny anako. Indrisy evela tokoa izay mikalo tsy mba nahazo an'izay indrindra rehefa krismasy aiza koa moa ny nanako vola hivianana an'ireny kilalao goavany ireny araka ny teniny izany dia pasteur ny antoka ny kilalao amin'ity. Aiza koa nefa nanana ny fiangonana vola hivianana an'ireo kilalao any ankizy manao sekoly alahady rehetra ireo tsy maintsy angataka vola amin'ny ray aman-dreny foana pasteur. Ndao ary andefa rehefa nitoizana ary mikalo Tsy mbola tahaka izany zato avy na fandraso kely moa ka ndry tsy tara fa zangy ny tara Ela koa nasa foana na dia alahady aza. Andro fitsarana ny ozy pasteur ny andro alahady. Ka tsy maintsy miasa sa tsy te hinana sakafo tsara amin'ny krismasy? Te hinana ka. Ay, ndao ary Mandeha any alara maika ka. Riso zao andalo eto alohan'ny tranontsika dia miaraka amin'ny zareo za. Sady zareo mandeha fiara. Za lehibe hoentiny lamy bisikleta. Sady marary be ny... tsy teniteny foana indray Ka za marina ko. Andraseo ary sofa lasa dia endry tsara any Yo, bye Zoky. Bye ndry, raha riva
pastera hono no mitondra ny taratasinay makany amin'ny dadabe Noely amin'ity taona ity. Hatramin'ny ohinandray misy an'izany e. Ka nisy ankizy mampalahelo fa tsy mba mahasy angatahany mihitsy dia aleo alefa miaraka daholo ny taratasinay dia amin'izay miaraka hitan'ny dadabe Noely tsara. Zany veo ny andringiny so azondry foana izay tiandry. Eny e, fa misy ankizy mampalahelo mety re zany raha setra amin'izay samy mahazo daholo e. Azoko ny tiany pastera tongavana. Eny ary rea. Tonga dia andrasako ao anaty mpianareo dia mba haingana moa e. Ho avy re zanako Mikalina efa miandrantsika ao an-tokotany. Aiza natany fiangonana vola hividianana kilalao andreo ankizy rehetra ireo. Tsy maintsy ampivory aman-dreny ihany re pastera. Sady raha tsy mahavidy izay tiany zanantsika fiangonana dia tsika ihany re mividy azy Zany koa dia mampitaitaina anao eo. Ka hafa indray tiako. Pastera vaovao koa ane ive. Zay zany mba zava-baovao etiny e. Ao aloha petao ty kravatiko ty aloha e. Manahoana daholo raika izy Araka ny efa noteneniko anareo dia alefantsika androany ny taratasy alefany amin'ny dadabe Noely. Nohon' izany anankiroa ny rakitra androany. Ny ray tahaka ny mahazatra ihany, ary ny ray kosa dia fire an'ireo taratasy marobe anareo alefany amin'ny Pôly Nord e. Mazava ve raika izy? Zaloky mba ampindrany vola mba ataoko rakitra fa rakitra ray ihany aniany menzokonay anay e. Tikia. Saotra kia. Dia za mba hiaraka hody aminareo ihany rehefa aveo Ie, sady hividianany dadanay sy neninay gilasy amin'ny kornera koa ny sika roa. Inona koa kisa? Tsara be izany fahitandreo ihany rehefa motsika e. Le gilasy amin'ny 10 ray mantsy ny fividin'ny manaka tsy haiko izany. Ary mangina amin'izay fa iny pastera fa avy miverina avy any amin'ny sakristy. Hitanareo raika izy? Avy niresaka tamin'ny olona tompona andraikitra any amin'ny Pôly Nord mihitsy za io. Ka nilaza zareo fa misy tsy fahatombanana kely fotsiny noho ny tirenoan'ny dadabe Noely. Ka nohon' izany tsy maintsy mandoro alina kely fotsiny tsika ankizy rehetrarehetra izay te azo kilalao amin'ity taona ity. Toavina ve izao ny izany vola izany? Tao vola be mantsy izany. Ka azadinonareo ary mangataka an'izany amin'ny dadasiny ndraika izy Inoko fa anome anareo an'io izy ireo. Varina be hoa ito avy ay fifanilo to varina be hoa ela efa amin'ny efatra ny zao to mbola tsy mody ihany ela e. Mbola mamita kely le tao sareto akia. Dia ireo asareo ve mampiasa saina la ohatr' izao? Tsy zany ka. Afaka tantaraina amiko anie raha manan'olana ela e. Tsy dia hoe olana loatra ki fa eny azo atao hoe olana ihany.
hitandriny zandry keliko iny. Ay ve le zazakely mafatifaty kely iny le miaraka amin'ny lahy matetika iny ve fa maninona izy marary angasa Ahaka, tsy marary izy akory fa gaga mantsy za fa miramirana foana ny ahitako azy rehefa miaraka amin'ny lahy. Ay ve ka zandry lahy izy iny kanefa mifanelanelana be ny taonanareo ko. ena kery fanilo mahatanteraka azy ny reninay satria efa lehibe manko izy vao bevoaka ny Mikaly hoe. Tsy nazaka nafatesany dada ka efa bolana tao aoriana nafatesany dia lasa koa hoe. Ay va reka toy izany ny fiainan'ny lahy dia hono iza moa izany no nitezan'ilay zazakely. Za kia, za no sady nanao rainy, ny reny no zokiny, ny fianakavinana no anara-bola fotsiny vao maty dada. Za no nampianatra amin'ny Mikaly sakafo, iome, andeha, iteny, sa sisa rehetra e. Rehefa finaritaona izy dia tsy nandefa tsony ny fianakaviana. Tsara kan zareo tsony manko. Dia voatery any asa. Napetraka tao amin'ny olona mpiray vodinindrona taminay fotsiny Mikaly rehefa miasa dia tena milamina tokoa aloha ny fiainanay e. Voatelo taona latsaka izy dia voatery nampidiriko nianatra satria ny vindratrano ireo olona nitokisako fatratra tamin'ny fitaizana azy. 8 taona izy iny izao e, milamina tsara ny fiainanay mianadahy. Fa tsakako fotsiny rehefa krismasy satria tsy mba nahazo fitadiavana mihitsy izy iny. Ny akanjo krismasy indray dia tsy niova raha tsy hoe tsy atonina tsony e. Ny kilalao dia izay mba takatro ny vola ihany e. Kanefa ny lahy dia mba manana asa tsara ihany e. Fa tsara ka ry fanilo izay ane ka manofa trano e. Etsy andaniny koa ny efa nijiry sy ny rano e. Ny saram-pianarana Mikaly, ny fitaovam-pianarana, ary tsy ataoko ambanin-javatra mihitsy ny sakafona isan'andro e. Ay ka toy izany ho fiainan'ny lahy. Mendrika noderena raha ilary toavina ka. Iza nefa ny olona vao tanora tokoa nefa dia avitan'izany. Tsy efa maty na rendrika eto anatin'ny zava-mahadomelina raha hoe amin'ny toerana lahy. Nefa ilahy ity matanjaka dia matanjaka. Raha tsy nisy Mikaly dia efa maty tokoa angambe. Ino mba masoandro miratra ao a? Tsapako izany ry toavina. Sambatra ilamana natoetsaina mahery ohatr'izao. Fa izao lezy raha manan'olana dia afaka meno sy manampy an'ny lahy zaho e. Misaotra kia, ohatrany hoe mahatsiaro maivamaivana izany tantarandriany izany e. Fa aleo aloha fitako aingana anki reto asa reto fa miandry afatratra izay kela Mikaly keliko any an-trano any a. Indrisy ry fiainana. Tsy nampoiziko mafy toy izany ny ainan'ny toavina. Indray izany tsarana fiara tao anaty Facebook mara tena tsara tarehy izy izany fa ty vidiny koa aloha dia tena tsara e. Rahalahy jerinao nge ty fiara ty tena raitra dia raitra. Aiza hoe jereko? Ty sary anaty Facebook ty re Oay, tena tsara dia tsara tokoa izany raha matoa. Raha tsy amidy ve ny fiangonana ho azontsika io e. Jereo ne ty vidiny. Ny fiangonana kosa aloha raha matoa tsy azo amidy fa efa nisy hevitra hitako ihany aloha azo antsika vola be ao am-piangonana e. Inona indray sao zany? Kalma fotsiny aloha neny Za aloha dia leo an'ity mitaingina bisikileta ty rahalahy mpitondra fiangonana rehetra to mba efa mandeha fiara daholo fa pastera rahalahy mivady kosa to mbola bisikileta foana netiny. Tsy maintsy azontsika ho io fiara io e. Matokia ianao raha matoa. Fa mitaka-kizy kely indray ve aloha ianao ty e? Non. Aza taitra ianao reniny fa tsisy atsikatra zany ty fikara ity. Tandrema ihany Ianao ko tsy azoko mihitsy. Sady tsy anao ininona mbola miteniteny foana ihany. Ka mila mailo ihany ranga ty Ianao ve rehefa azo fiara tsy angina ihany ny vavanao mipetsipetsiny io? Zay aloha e.
manaingana sakafo famangatsika marary indray nge nkibondry e. Tsy marary izany ny kiboko fa zara androany inona kilasiko. Sady tsy amin'ilay 50 vidiny laona Kozinera hoe ny anaran'le izy. Fa tena tsara izany fitoavina. Fantako tsara reny e. Aika izany ela mihinana reny fa ny anahy ataon'ilay 50 mora matsatsy be reny. Efa ela zaky tsy mba nihinana an'ireny a. Za ve dia sa hividy an'ireny nefa ndre tsy mba hividianako akory e. Lafo be anie reny e. Dia ahoana koa izany nafantaran'la hoe lafo be reny nefa ilahy tsy mividy akory. Okizay ka. Ary manahoana le resaka mandefa taratasy miaraka makany amin'ny dadabe Noely e. Efa mena amin'ny pastera le taratasy dia izy mandefa anazy. Fa mila 2 alina ariary no fanamboarana ny treno an'ny dadabe Noely fa sy mba tapoka le izy. Melany zavolosay ve sa? 2 alina ariary. Tsy maintsy mamorona izany hevitra izany aloha pastera hitakina zareo izany voly izany e. Azoko. Fa izany ve dia tsy ho vita kosa e. Mba zavatra fandray aloha ny afiana fa tsy ny kilalao amin'ny kalika. Aleo ny zandriko mba zerina amin'ity taona ity e. Toa tsy valian'la akory ny fanontaniako. Toavina. Ao ireo fa omeko andry izay voly izay e. Ary lanio amin'izay ity sakafo ity ka. Merci Zoiky. Be akiza vao menzokina le vola namboarana treno an'ny dadabe Noely a. Tsara kosa kizany po. Matoky akiza fa azo kilalao an'izay tadiavindria amin'izay ndria. Zako kia. Ary nga tsy tena izokinareo kinji. Toa tsy tazako izy sy ny bisikletany. Efa nilaza tamiko akizy tamin'ny maraina fa rehefa tsy tonga hony izy dia mba miaraka aminareo za. Be asa be hony akizy. Zokinareo koa kia dia be asa foana. Nefa dadanay sy neninay zara miasa nefa zareo manambola be. Sady manana tomobila. Efa reo miandry reo akizareo fa andao aterinay ndria. Bonsoir dada sy neny. Bonsoir ndry. Manahoana Mikaly? Manahoana dada sy mamanso? Izy mba aterina fa tsy afaka maka anazy ny zokiny. Miakarakia. Wai, tô misy guirlande sy décoration be dia be o. Ametakandreo amin'ny hazo Noely tsika izao soa. Tsara be kia izany so. Nenay kia efa ratsy be fa mbola reny foana napetaka istovina isaky ny krismasy e. Afaka mijanona kely ao aminay mametaka reto nge aloha ndry e. Izay vao mody. Ao fa aterina ihany rehefa harivariva. Mety? Wee! Reto rakizy misy biscuit en chocolat isan-karazany reto raha te ihinana nareo roa kely. Inona kiny tianjy hoanina? Nena chocolat. Ty ary. Dia rehefa mametaka reto haingona azy Noely reto tsika dia reo biscuit tsara be reo indray hoantsika.
Manahoana daholo raika izy a? Efa manakaiky tokoa ity ny krismasy a. Efa nitondra an'ilay vola 2 alina avy daholo ve tsika? Eny paster! Bravo! Tsara, tena tsara raika izy a. Hita fa tena te azo kilalao daholo tsika rehetrarehetra. Zao nefa raika izy a, ho avy eny aminareo tsirairay eny raha matovatoko. Anangona an'ireo vola rehetrarehetra ireo. Izy koa mantsy andeha fandrena eny amin'ny pôly nord e. Eny paster! Azo ilay fiara tsara tarehy ihany marina. Fa tena nitondra an'ilay lela vola avokoa reto mpianatra. Tsy misy na iray akory aza tsy nanome volan-dramatoa. Tena mandeha tia fery tia. Ny ray aman-dreny izay mieritreritra fa vola tonga dia hividianana an'ilay kilalao ilain'ny laingana fa hanamboarana treno. Mihevitra fa lainga masina tokoa. Pastera voangany ty fa anao amin'izay fitenenana sady misy zavatra tokony ambaranao amin'reto ankizy reto fa zadino a. Maninona koa ary miteny mafy reny ankizy tahaka izao ilay ramatoty. Aleo aloha mody valiana fa sao gaga eo ny ankizy. Ilay hoe ahoana moa izay ramatoa fa to tsy tadidiko anie. Tena efa miantitra koa ty pastera nareo ty raika izy ka. Adino hoe nisy resaka amin'ny fanaovan'izy le tompona andraikitra amin'ny pôly nord omaly. Nilaza mantsy ry zareo fa misy lanezy be hono any pôly nord any dia mila esorina aingana dia aingandreo mba ahafahany dadabe Noely miala any. Mahita tenenina koa ty vadiko ty ka. Efa nahazo talenta avy aty amin'ny pastery. Eny tokoa raika izy a. Satry dia satry tokoa ne tsy ampandohanareo ninina kanefa tsy manana vola be amin'iny fiangonana. Ka noho izany a dia rakitra roa indray no ataontsika androany raika izy a. Ho fanapitsika ny fanalana lanezany amin'ny pôly nord izay manakana ny fandehana inga dadabe Noely nakaty nanatitra an'ireo kilalaonareo ireo. Rakitra hony. Zany ve zao tsy andro sady sy roanjato daholo mibeta be. Tsy aninona. Tsy mba mahita inspiraka mihitsy koa ilay rangaty. Zao a, ny rakitra voalohany a dia toy mahazatra ihany raika izy a. Ary izay fonareo no arotsaka anareo. Fa le faharoa kosa tsy azo atao latsaky ny arivo ariary fa manjary mahamenatra raha kely dia kely ny vola alefantsika ny ampinany amin'ny pôly nord any. Ye, fa raha kely dia kely io raika izy a dia tsika hono ny tongavany dadabe Noely farany. Dia tsy maintsy angataka any amin'ny sondry azy izany zako. 2 alina miampy 500 sady akana rakitra ny gote mba nomeny toavina anao. Soa ahoana ki? Tsy manana afa-tsy 500 aky za. Mba ampindrama ki fa rehefa mahazo vola eo zokinay a dia meko ndry. Tiki a dia aza miteniteny aminy fotsiny dia tsy mila mamerina amiko intsony ndry. Sady izy koa mampalahelo sady efa miasa be mbola tsy manam-bola ihany. Saotra ki soa. Masaka ny sakafo fa dao amin'izay ry mikalo a. Izany mbola manamboatra reto girlande amin'ny alalan'ny baoritra reto ve. Fa tsika nefa manana ka mbola inona indray e. Ka reo efa ratsy be. Reto izao efa nilokoko tsara dia tapahana tsara amin'ny hety sisa. Tsy misy olona manamboatra girlande amin'ny alalan'ny baoritra izany aky ry mikalo a. Ka ny olona tsy nafaka mividy an'ilay tsara be eny an-tsena reny. Fa sika tsy mba manam-bola dia aleo izany namboatra e. Fa maninona nefa raha reo ihany napetaka e. Ka matahotra ary zoky a. Inona ny atahorandry?
Sao dia tsy tiany dadabe Noely ny azo Noelyntsika sy ny haingony dia miverin-dalana tsy mametraka kilalao akory izy. Tsisy dadabe Noely manavakavaka izany akery Mikalo a. Aminy tsy misy mahatra sy mpanan-karena izany fa rehefa ankizy endry a dia omeny kilalao foana. Endry moa taoko ndrio. Ie, fa ny olona koa ne manana cheminée daholo idirany fa mba aiza moa izany ny idirany ato. Efa tonga teto foana izy kisa taona manatitra kilalao andria, ka inona no mbola mampanandria amin'izany? Ka matahotra fa izao dia kilalao tsy tiako indray no omeny anako. Za kosa matoko fa omeny tsara dia tsara tokoa ndrio amin'ity taona ity ka, satria na dia efa nomeny izay tsy tindry foana sandry taloha dia mbola tsy tezitra aminy foana fa mbola miandraisa ny mezay tena tindry foana ndry e. Aza matahotra ny sandriko izany e. Ary avelao raha boatra fa mamizaka ndry fotsiny, hividianako iray tsara be ndry rapitso. Tena marina? Hoentiko misafidy eny an-tsena mihitsy ndry e. Hoe, ary andao amin'izay ry sakafo e. Nahazo matevitevina mihitsy tsika androan'izay rahalahy a. Fa mbola tsy mahazo an'ilay fiala. Excel Radio manolotra ora manao amin'ilay 7 ora alina. Mamorona mpanodinana. Tena ny aika zay. Inspiraka sendra mba ny aingy iny rea. Sao aloha ramatoa, aleo amin'ny manaraka tonga dia fandaminana deny aty an-trano ka saika ny anahana teo ane zay. Ianao ko ohatra n'ireny voasamba ambany soloky ireny. Mangina fa sao dia isa eno ianao ka les murs ont des oreilles. Fa izy olona mandrantsika alohan'ny farafaran'io toavina? Namako io namako any am-piasana. Araka ijerigerilao andy amintsika izy e. Sady izy koa vehivavy raha teo dia afantatra izay tsara e. Fa izany nga lehilahy? Zay indray. Sao dia zipan-lahy io. Tsy tena andry teniteny foana eo azy ary Mikalo aingana mivoaka. Manao ahoana kifanilo a? Salama tsara. Manao ahoana ny Mikalo? Manao fanilo. Miaraka aminay tsena hono ianao. Eny kia, avelandry ve sa? Aninona? Isipa mizokinay ve? Mikalo! Anka, iaraka etsena aminareo kisa. Eve, ndao are.
Tsara tarehy be izy girlandy izy. Jereny toavina. Tena mahafinaritra kely tokoa. Sahoana fotoana? Tsara tarehy dia tsara tarehy fa ny vidiny koa ny toraka izany. Raha mividy an'ity izao tsika dia ela be vao simba. Marina anie izany. Mofo dia zoka. Tsy aleo ve ty somary manifinify ty e? Ao rehefa vidiako e. Tsy antoka any kosa nge ny raha andry aminay fa mba hanorevitra fotsiny. Ao rehefa ataoko fanomezana ho an'ny Mikalo e. Tsy mety zany fanilo Mety zango. Nahoana tokoa moa no tsy ety e. Krismasy nge nindro. Natao izarana fifaliana. Ka raha ity girlandy mba fifalian'ny Mikalo, avy aloha mba zahay hanolotra anazy e. Ekeo moa zoka. Eny ary moa e, fa iny ihany Eny rea. Manahoana daholo raka izy Efa amin'ny alarobia raka izy ny krismasy nefa mbola misy ihany ireo ankizy mbola tsy nandohan'ilay 2 ariary tokony alohany amin'ny sekoly alahady. Fa ngaky misy an'izany koso. Tsaiko mety misy angamba. Aza be resaka amin'ny namana aloha e. Zao tena rehefa nijereny ty lisitra ity na iray aza ane mbola tsisy nalohany io volo io e. Nohon' izany tsy maintsy alohany androany dia ny androany ihany io volo io satria ankizy maditra ny tsy manara-dalàna no tsy mandohan'izany. Ka efa fantatsika ane ka dadabe Noely ane tsy tia ankizy maditra izany e. Izay vao tena tsy azo kilalao indray. Aleo aloha makany amin'ny fiaingana. Dia ahoana moa izany raha tezitra izy. Zato efa isan-kalahady mangataka foana. Aleo izany tsy angataka ka. Sady toavina efa niteny fa dadabe Noely tsy mba manavakavaka izany. Zavy moa tsy efa fantany tsy manany. Fataovariana be kindry Mikalo Mikalo. Ahoana ki? Variana be ho andry e. Sa tsy nitondra le 2 arivo ngandry? Tsy manana ki za. Ao fa omeko indry e. Dry aki izany dia mianina foana. Ka mila mifampizara ki indrindra amin'izao Noely izao. Sambatra kinareo manana izay ilainareo rehetra. Setinareo koa neky mba mety hanome izay tiandry rehetra fa saingy tsy manana fotsiny izy. Tezitra be izao izy raha teneniko hoe mendry rakitra izay ilainy isan-kalahady izao za. Aza miteniteny amin'ny fotsiny e. Somary mangina kely aloha raka izy Zao anatina anareo ny raha matovatoko anangona ny vola rehetra. Dia rehefa avy eo isika mangina tsara daholo fa amarana ny lesona alohan'ny krismasy El Paster! Oay, saika adiniko marina. Eno aloha raka izy eno vetivety aloha. Zao tsy anjananareo mihitsy ny tantaran'ny vola rehetrarehetra nalaina taminareo nandritry ny fotoany reny any amin'ny ray aman-dreny. Zay fa zao kosa anjaranay izany. Ka nohon' izany asavy tonga ny vory daholo ny ray aman-dreninareo amin'ny talata ho avy zao. Mazava ve zay raka izy?
tena azo ilay fiara ihany sika rahalay a. Tsy efa miteny anao mo. Tsy efa matapitrisany maro ve reo azontsika tamin'ireo ankizy hatramin'izay reo e? Iny e, fa mbola tsy ampina dia izany ara. Dia zao alao ampiasaintsika koa nidrakitra rehetrarehetra androany dia azo io fiara io e. Sao dia mba ho tratra amin'izany rangatia. Ambarany amin'ny pastera lehibe fa vera nidrakitra rehetrarehetra androany e. Dia in'izany izy io ianao. Ka ny fomba firesaka ko anieny raha matoto iny natafiditra antsika tamin'ity fiangonana ity e. Aizan'izay tsy inoa io iny. Ary ahoana ny kilalaon'ny ankizy rangaha? Fa ilay raha matoto ity ve adala sa ahoana e? Tsy azoko mihitsy ianao. Fa hividianana fiara ve ilay vola sa hividianana kifaty kilalao an'ireo ankizy ireo e? Sao dia ianao mihitsy no adaly e. Nangataka vola tany amin'ny ray aman-dreny nge ireo ankizy ireo e. Dia mba ahoana hozy ny ray aman-dreny raha tsy mahazo kilalao ireo? Sady tsy ampitondrana an'ireo kilalao koa moa no ampiantsoana ho an'ray aman-dreny ireo amin'ny talata. Zay mihitsy. Fa saika mbola hitady hevitra hitenenana azy ireo ny aho hoe tsy misy indray ilay kilalao e. Tsy anaiky izany mihitsy ireo e. Sady ny zanany efa miandry kilalao ny amin'ny alarobia. Fa za mahita hevitra e. Amparao ary ny hevitra ao e. Aleo fa hoeny amin'ilay kojakojana 500 ireny any hijery. Dia finosina tsara fotsiny mba tsy hampiayay andray aman-dreniny e. Rehefa makazo ry zareo. Sa ahoana? Tsy mety ve zany aminao? Tsara marina izay hevitra izay a. Izay ane ilay tena hitiavako anao e. Ary ny fiara anviana ny vidiny e. Rapitsy dia ny rapitsy ihany re ramatoa. Sy fiara ihany pastera ralay sy ny vadany marina. Kilalao ty miantona etsy ny pasteranay. Sao ihany fa tsy dia ela fa mbola tsy misy sakafo hariva voatokana koa aloha ao an-trano. Mbola akamikaly koa mantsy rehefa avy mirava amin'ny krismasy alina avy eo izy. Isy aza ikala mikaly kely azo an'ity kilalao ty. Mba inona ary ty nangatahany ty e? Toa kilalao kely dia kely mifinofinosana tsara tare. Za dia ny hevitra hoe baoritra be zao no entiko mody avy aty. Mba inona ary ty e? Aleo aloha modainga nanafina antika. Efa hitako sady ny hafalila zandro keliko mahita ny teo amin'ny tongotry ny azy ny welatra pitsy maraina. Mikalo, mivoaza fa efa nandalo anke tata Benoely e. Oay, efa maraina marina. Tratra ny krismasy ndry. Ela koa, andeha hijery ny kilalaoko aloha za. Efa tsy androko ery. Tsara be ny fony ny toavina. Eny tokoa, sakafo amin'izay aro e. Oay. Inona ki? Fa toa manjombana be mikalo e. Aleo hoe atonina. Ohatry, fa atao saribakoly kely dia kely vita sinoa izy ty e. Sady tena ratsy a. Roa alary ary anena lefa tany ka nahoana ny tiano azon-jandroko e. Oay, tena mitomamy mikalo marina. Mangina kia.
Mangina fa mety diso adresy ngamba dadabe Noely e. Za mihitsy tsy tiany zoky aho. Fa inona koa ary ty e. Mandehana aloha miomana fa andeha vavaka tsika e. Za tsy andeha. Rehefa ange indrio mahita ny soa e. Sady fanely koa nge hiaraka amintsika e. Mandehana miomana. Tsy misy tsara mihoatra ny makany am-piangonana ngeky rehefa krismasy e. Vola mikalo ohatrany trano marina dia izay mba hafaliana kely andrasako toa tsy nisy na dia kely akory azy toa rasiny mitako isan-taona indray ity ka indrisy za izay efa manana tena fahazetiana izy efa rian'ny fanilo manahoana ki fanilo tratrany krismasy e dia samy tratrano avy daholo e ary toa malahelo be mikalo ny ady angana reo mianata iny fa tonga soa e dana raha hiaraka amindrery mikalo tonga dia lasy ilay zazakely tsy namaly ny zokony akory fa nisinina ary andao hoe anatina ny ray aman-dreny soatsika ary fanilo andao ary fa misinina e manahoanareo tompoko tratrany krismasy e manahoany toavina isika rehetra e dia samy tratrany krismasy amin'ny manaraka indray tratrany krismasy sika hono hoa tompoko mba nahazo izay nangatany vesoa tamin'ilay kilalao nomenantsika omaly reny toa sary bakoly kely ratsy dia ratsy ilay izy ka izahay koa ny dia mba gagy e soa ihany fa nanomana hafa izahay mivady ka na dia tsy nahazo ilay notadiavina ary isoany e dia faly ihany izy e za kosa tena natoky an'iny e 2 ariary any no naloha e tsy mazava mihitsy izany a atao ahoana e haika nitovy daholo izany ny kilalao voaran'ny ankizy vavikely raha izany no izy ie ity tamin'ity raha matovadin'ny pastera aleoloha anontaniana fa toa mivalo arika be ery la zany ry toavina ty vehivavy ty vadin'ny pastera anareo ie ary toa mivily lalana izy eny tokoa ohatrany hoe nahita ny iray tamintsika izy dia mivily lalana e soa dia matahotra ny anontaniana e tsy zany ho hitany dia nitsoaka izy fa nahoana azoko izao le resakareo vadin'ny pastera ralay le raha matoa iny pastera ralay izay tsy pastera akory fa pastera sandoka ahoana hoe zany ho ahy e nitondra ny fiangonana ny nandritra ny fotoana maharitra izy iny ary hita fa tao ny aina dia ny aina ny volam-piangonana rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia izy mivady ihany nanodikotona ny vola tao ary rehefa noalaliana ny fanadihadiana dia tratra fa tena tsy pastera izy io fa pisy loky dia ahoana navitany an'izany e sa voafitany ve zany pastera lehibe aina tsara raha miresaka sy mamorona taratasy misy mari-pahaizana sandoka e voaroaka sady nenjeny lalàna izy mivady fa saingy mitsoaka dia aty misy any zareo fa fiangonanareo aiza moa zany ry fanilo toa tsy mampino any ambanivohitra lavitra be lesy mazava zao ka tena mazava mihitsy fa tsisy ve ty tany amin'ny fiara raitra dia raitra ty sady tena mizesta re zao jereva mikopakopa tanana izay mandalo rehetra fa tena fiara vaovao mihitsy anie izy zany e jere iny raha matoa fa miazakazaka monjo amin'ny fiara no mafamafa vovoka tena nividianan'le tsy manjary ty fiara zany ny volan'ny ankiziko jereto izy anie andao hiaraka amiko fanilo sao dia zao dia ho any amin'ny pastera lehibe tsika fa tena tsy mendrika niakatra itorotena akory ty rangaty eny ary izay mivady tonga dia andeha ampandreny manam-pahefana
Efa reto vonona ambony latabatra reto daholo ny sakafo ry toavina fa miarany Mikaly sisa. Raha tsy teo angamba mandriry fanilo efa nitolefika tahaka izay. Efa netony manam-pahefana ngiara-lay mivady. Tsisy atahorana intsony amin'ny mety mbola fisolokiana ao ataony. Ny kilalaon'ny Mikaly kosa efa miandry faratra azy eo ambany azy e. Misaotra kia. Ndriny tena dadabe Noelina. Zay efa tonga izay izy fa mangeny. Ayo, to sakafo tsara be sady manitra be daholo. Inona daholo ry toavina? Tsy mbola nisy ohatran'izao tato an-trano. Vahentsika kino karakara an'ireo a. Ny tsika nge mivahindray mikarakara. Diso angamba kiny kilalao nomeny dadabe Noely Andria. Dia tonga saina izy ka niverina nametraka an'ilay tena izy amin'izay. Ayo, misy kilalao io. Io jereo e. Dine tsara be. Tsy tiany nangatahako fa efa nangatahako tamin'ny ela dia tiako. Sady ngeza be ilay izy. Tena faly toavina. Mila hilatsaka mihitsy ny ranomasina mahita ny fifalian'ny zandrany. Toa mila hitomanina faliana koa ny zazany. Androany akiny tena krismasy tsara liana tamin'ny fianako ry fanilo a. Izao ny tena fahasambarako e. Mahita ny zandriko faly dia faly rehefa krismasy. Efa nianasako atriny hely izao faliana izao. Afaliana saika ny somban'ny pastera Sandoka sy dadabe Noely Sandoka. Misaotra kia. Ndriny tena anjeliraka navitra ny krismasinay e. Tena tsy hitako izay atao mba hisaorana andria e. Maninona raha oroanao sy fihinana fotsiny sa? Aviaro roako izany anjeliko izany e. Efa fantako mihitsy nareo hoe psipa.